Tafiditra amin'ny asa sosialy izay tanterahany fikambanana fankatiavana malagasy indonésianina sampana vehivavy na ny AMIF ny hetsika izay nataony tetsy amin'ny hôpitaly Agera tetsy Ampefilo no tanterahany izy ireo tamin'izany moa zany ny fanohanana ireo zaza manana fahasembanana ao anatin'ny fikambanana ASPC dia nahazo ny anjarany zany ireto manana fahasembanana reto. Nanolotra fanomezana ho an'ireo zaza manana fahasembanana ao amin'ny fikambanana ASPC na ny Association Solidaire des Handicapés Cérébrales, ny fikambanana fifankatiavana malagasy indonésianina sampana vehivavy na ny AMIF androany. Tetsy amin'ny hôpitaly Agera no nanatanterahana ity fanolorana fanampiana ity. Efa fanaon'ny fikambanana ny manolotra zavatra toy izao fa tamin'ny tindray mitoraka ity dia ireo zaza manana fahasembanana no nisafidiana. Nahatsapako izay hoe tena mila fanohanana, mila fampaherezana ny zaza ohatran'izao dia fidy takile izany izay tamin'ny fotoana ity. Ny AMIF zany dia Association Madagascar Indonésie section féminine, izany hoe fikambanana malagasy sy indonésianina sampana vehivavy. Ny tena tanjonay zany dia ny fifanakalozana kolontsaina satria ny malagasy sy ny indonésianina dia misy itovizana ihany izy ohatra zao hoe eo amin'ny famadihana zao samy mamadika ny malagasy sy ny indonésianina, eo amin'ny hoe fanambadiana koa zao dia mangatapakatatsika malagasy kosa ny indonésianina. Ny fikambanana AMIF na Amitié Malagasy Indonésienne section féminine dia fikambanana izay iombonan'ireo indonésianina vavy monina sy mipetraka eto Madagasikara ary ireo malagasy izay efa nanana fifandraisana tamin'ny firenena indonésianina. Ny fifanakalozana eo amin'ny lafiny kolontsaina no tena ataon'ireo mpikambana.